Nakany PSG fa dia mandray soaman'ny tsara ny ekipa fa indrindrindrindra miarahaba manokana an'ireo izay miady tao anatin'ny fahotana fakapana dia nandresy noho ny amin'ny tompo Jesosy miarahaba an'ireo rehetra dia tena hoe nanisaka ny olana nanisaka tsy fahasalamana dia tena hoe zoro tao amin'ny tompo foana miarahaba an'ireo tena hoe nafiy fotoana ho an'ny tompo namaky ny teny isan'andro favaka miarahaba an'ireo tonga omaly nanatrika ny membership class ny ADN pour ADN dia ndao tsika ifampiarahaba toizy ny fampiarahabana toizy ny fampiresana ny amin'ny fahasoavan'ny tompo ny raisinareo nandritry ny herinandro dia ataovy tena ny hafanana mihitsy hafalipoa ny fampizarana ny vaovao.
mbola anehoantsika zareo fa tsaran'Andriamanitra zany any amam-pontsika dia ndao ianaratsika aloha ny isan'andiminy mafarafaratsy antsika eo amin'ny isan'andiminy miaramira dia mangatakaravy mba ametraka amin'le izy eo fa masina ianao Jehova ray a Jesosy behitra foana izy fa masina ianao Jesosy behitra fo mampitraka asidra misy ny maso tsy misy ngafinao ny amikio irasy ao anatikio nefasino
réseaux sociaux tena miaiky ny fahatsaran'ny fitiavanao zay tena hoe lehibe sy ambony indrindra ny fitiavanao fa zany tokoa hoe na ratsy ary zay na dia hitanao daholo ary ny eo am-ponay tsy miloka ao tena besaka aminay tsy vita miteny mamboraka hoe zao daholo aneny ratsy nataoko hoe fa ianao mahita an'izany nefa ianao mity anay nefa ianao manavitra anay nefa ianao tena mbola hoe momba anay eo anatrehan'Andriamanitra ray ianao dia mivavaka ao anay eo ankavanany tena misaotra Jesosy saotra mankasitraka anao feno noho izany fitiavana lehibe asehonao anay izany. Amen. Dia mbola ira vaovao misofitsika ihany ty manaraka ty fa tiana hoe tena amin'ny lahado avy zao tsika tena hiaraka hayan'le ira dia hiaraka hira mafy hika mafy tiry ty dia hira nalaina avy ao amin'ny Genesis toko voalohany satria tena tsara loatra ny fomba nanamboaran'Andriamanitra ny voariny rehetra dia taontsika hiara anambaran'izany hiafirme anambara hoe tena ohatran'izao fahatsarany zavatra nataonao Andriamanitra dia rehetra zahay mba ataovy tsara toa ilay nanaovanao anay hatramin'ny voalohany mihitsy dia averenao amin'izany zay ny fahasoavanao sy ny fitiavanao.
toeran'ny fiovana. Raha miresaka anko fiarahamonina dia aza mieritreritra ianao hoe lay toerana misy anao any akadin'olo sakaina eo ankavandra, na eria Matolampy tsy mahafotsy, na Atsivato, na Antsirabe, na Betsiky, 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 na Antsira
fa le fiarahamonina resahana eto dia le fiarahamonina votan'Andriamanitra communauté zay le resahantsika eto androany raha ohatra ka zany hoe nomena anarana hafa mihitsy mba hatonga antsika tsy ho zatra fotsiny hoe fiangonana faratsorona le izy dia le fiangonana mihitsy no resahana ao anatin'ity fampianarana mitemoka fahaefatra ampahany fahaefatra ity izany dia raha sitraka ao ndao ao amin'ny petera voalohany toko faharoa 5 isika dia ndao masandra matika ny baibolitsika na taratasy io na telefona ho ao amin'io petera voalohany toko faharoa 5 ina ny voalaza ao fa ianareo kosa dia taranaka voafidy fanjakam-pisorona firenena masina ahoana moa izy ndao miara-mamaky isika fa ianareo kosa dia taranaka voafidy fanjakam-pisorona firenena masina raha mitondra baiboly ianao dia tsy pio ilay hoe fanjakam-pisorona dia tsy pio ihany koa ilay hoe firenena masina raha mandrainao ianao dia atao vigeza be mihitsy zay hoe fanjakam-pisorona sy firenena masina olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany olona nanino izy izy ipeteratra nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany zany io fanjakam-pisorona io firenena masina io dia ina ny tanjony mba ilazanareo dia tsy pio koa le hoe nareo ny atsaran'ilay miantso anareo dia tsy pio koa le hoe anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga fanjakam-pisorona firenena masina nalain'Andriamanitra ho amin'ny tenany hilazanareo ny atsaran'ilay miantso anareo hiala amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga raha io ampahatsoratra masina io fotsiny no jerentsika dia miresaka zavatra lehibe manan-danja sy mahasehaka dia ataoko hoe ny fizin'ny fiangonana raha ny tena izy fizininy zany hoe fiarahamonina izany zany hoe nalaina ireo olona izay nifidian'Andriamanitra ho fanjakam-pisorona ho firenena masina ireo avy any amin'izay misy azy avy any Ambobao, avy any Sabotsynamena, avy any Mahitsy, avy any Lakamisy, avy eto Talatamaty, avy eto Faralaza sy ny rehetrarehetra iny dia mitambatra ireo dia miaraka miaina manambara ny atsaran'ilay miantso antsika samy nalay miala tamin'ny maizina isika rehetrarehetra ny ankabeazantsika dia napetrano amin'izay fahazavany mahagaga izay raha jerentsika io andiny soratra masina io nalasana vavy dia tanjon'Andriamanitra ny hanomezana voninahitra amin'ny tenany zay ny hanomezana voninahitra amin'ny tenany amin'ny fananganany taranak'olombelona vaovao amin'ny fananganany avy amin'ireo taranak'olombelona ireo anamboarany fiarahamonina betsaka izay Kristy no tompo Kristy no mpanjaka ao amin'izany tanjon'Andriamanitra ny hanomezana voninahitra amin'ny tenany raha tsy manana tanjona zany ianao tsy fantatra koa ny inona ny maha-kristiana anao dia tadidio fa zay tanjon'Andriamanitra ao aminao dia ny hanomezana voninahitra an'Andriamanitra araka ilay voalaza teo hoe mba ilazanareo ny atsaran'ilay miantso anareo fa tsy ianao reny ilay nareo ny voasoratra ao tadidio fa amin'ny fanahy masina no mitsilo na nanainga fanany mpanoratra ny Hebreo hanoratra an'io tsy fatanitany na kisedasevitra fa ozy izy hoe hilazanareo ny atsaran'ilay miantso anareo dia zany hoe araka ilay niteneniko teo hoe nitsongainy avy amin'ny toerana samihafa isika avy amin'ny fiarahamoniny tany ho amin'ny fiarahamoniny lanitra eo amin'ny toerana anankiray eo anatin'io fiarahamonina ao amin'ny toerana anankiray io ny olona izay manaraka azy ao dia samby miala tamin'ny fanjakany maizina avokoa ho amin'izay fahazavany mahagaga izay dia rehefa jerentsika ireo zavatra anankiroa reo ozy izy ary le tany am-voalohany hoe inona ny atsipihana voalohany fanjakam-pisorona dia ina ihany kio
firenena masina aloha jerentsika kely raha teny anankiroa ireo hoe firenena masina sy fanjakam-pisorona. Ny atao hoe masina dia voatokana, miavaka, hafa amin'ny rehetra. Matetika nieritreretin'ny olona le hoe masina dia ilay manao akanjo fotsy lava be, tsisy zavatra miseho, eny hatramin'ny tarehy koa raha le kely eto fotsiny, tena masina mihitsy reny silamo reny zany raha izany. Tsy izay ny masina, fa ny masina dia voatokana, miavaka ary hafa amin'ny rehetra. Dia ilay hoe firenena masina zany dia tokony ho vondron'olona tsy tahaka ny olombelona rehetra, fa an Jehova manokana. Voafidiny manokana hino azy sy hiaina ho azy io firenena masina io. Vondron'olona maneho amin'izao tontolo izao hoe tahaky ny ahoana ny fiarahamonina, tahaky ny ahoana ny fiainana rehefa Jesosy Kristy no mpanjakan'ilay fiarahamonina. Fiarahamonina hafa mihitsy ny fomba fiainana, ny fanaovana zavatra. Zany hoe ny zavatra ataon'ireo olona ao anatin'ny io firenena masina io dia tsy ny zavatra atao fotsiny fa ny fomba fisainan'ny olona ao anatin'ny firenena masina io, ny fomba fiainan'ny olona anatin'ny firenena masina io dia voaova ny filazantsara avokoa, filazantsara izay latsapaka any anatintsika any. Ny resaka tamin'ny elany ny resahany Jean Calvin hoe ho an'ny olona izay tsy mahita fiovana, tsy mahita fitombona, indrindra fa amin'ny fitondran-tena, dia anisany mety olana ngezabe mahatonga izay tsy fiovana izay, dia ilay filazantsara tsy tena latsapakalanina ny anatiny. Dia mitovy amin'izay ihany koa hoe ny firenena masina dia tokony anana fomba fanao vaovao, anana fomba fisainana vaovao, anana fanao zavatra vaovao izay tena voaovan'ny filazantsara izay noraisiny lalina tao anatiny. Izay ilay firenena masina. Zany hoe miavaka, voatokana, tsy mitovy amin'izao tontolo izao. Dia raha hiteresaka indray tsika ny fanjakam-pisorona, ny mpisorona indray dia mpanelanelana ny olona amin'Andriamanitra raha ny fijery testamenta taloha azy no resahantsika. Dia mpitondra ny fahalatsian'ny olona ho eo anatrehan'Andriamanitra ny mpisorona. Izay mahatonga anazy mamono biby, dia mitondra n'ilay raham-biby, na mitondra n'ilay tsabora na tavikena, atao didikady dia atao zava-manitra ho an'Andriamanitra, satria hosolon'ny eloko ny olona izay. Fa koa ny mpisorona dia mpanolotsaina ny olona. Ny mpisorona ihany koa tamin'izany fotoana izany dia fantatsika hoe ataoko hoe mijery izay fampiaran'ny olona ny lalàn'Andriamanitra. Dia araka lazain'ny Hebreo eto hoe fanjakam-pisorona isika. Ny fanjakam-pisorona zany dia vondron'olona izay miditra amin'ny fiainan'ny hafa mihitsy. Ratsiratsy kely mifanelin'ilay izy amintsika malagasy satria aza miditra amin'ny fiainan'ny olona ozy izy tsika izay. Fa amin'ny lafiny tsara ilay resahantsika eto. Matetika ny olona miteny hoe aza miditra amin'ny fiaina koa, dia mety matetika efa ho teneninao ny zavatra ratsy eo aminazy, anarinao izy, dia hoe aza miditra amin'ny fiaina. Fa raha ny tena izy ny olona ao anatin'izay fanjakam-pisorona izay dia tena hoe vondron'olona miditra amin'ny fiainan'ny hafa mba hahasoa ny hafa, manompo ny olona manodidina antsika mba hahatonga azy ireny ho lasa n'olon'Andriamanitra ihany koa. Izany hoe mitondra ny olona ho eo anatrehan'Andriamanitra. Teo zany tsika ilay niresaka teo hoe firenena masina dia hoe tsy mitovy amin'ny olona rehetrarehetra, miavaka. Tsy tahaka ny fanaon'ny olona rehetrarehetra ny fanaony. Fa eto indray dia hoe fanjakam-pisorona indray dia hoe olona mitondra ny olona ho eo anatrehan'Andriamanitra, hoe zavatra mifanipaka ilay izy kanefa tsy mifanipaka mihitsy. Fa izay nanaovan'Andriamanitra atsika tsiraray avy. Ny firenena masina zany dia hoe hafa miavaka amin'ny tontolo manodidina, fa fanjakam-pisorona koa nefa dia hoe mifandray tsara amin'ny tontolo misy atsika sy olona nataon'Andriamanitra manodidina atsika tsiraray avy. Tsy maninona fa avelantsika andeha kely aloha hikarakara izy mirahalahy. Fa izay
hoe firenena masina izay fanjaka-pisorona izay dia tahaka ny nataon'i Jesosy mihitsy. Fantatsika fa Jesosy dia tena miavaka tamin'izao tontolo izao. Fantatsika ny fahamasinana, fantatsika ny fahamarinana, ny zavatra tsara rehetra nataony izay tsisy pentina fahotanana ny kely akory aza teo aminazy. Dia mipetraka ho fahazavana anatin'ny maizina izy, araka n'ilay lazay Jaona toko voalohany. Mampalahelo hoe tsy nandray azy ny olona tamin'izany, ary mbola betsaka tsy mandray azy hatramin'izao. Fa eo ihany koa isika dia tokony ho tahaka an'izany. Jesosy nanao fisoronana ihany koa ny olona tsy raray avy antsika rehetrarehetra. Dia ohatr'izay ihany koa isika hoe nataon'Andriamanitra ho izay firenena masina izay isika, napetraka ny fahazavana anatin'ny aizina. Mazava isika hanoro lalana an'ireo izay maizina tena hoe mirotoroto makany amin'ny fahaverezana mandrakizay. Dia raha hoentina mankary amin'ny testamenta taloha isika ny amin'izay resaka fisoronana izay, raha izay no resantsika kely. Dia ireo terme rehetra na ireo action rehetrarehetra mihetsika sy tena ampiasana tamin'ny resaka fisoronana tamin'ny testamenta taloha dia hita sy feno ao amin'ny fiarahamoniny mpino ao amin'ny testamenta vaovao, ary tokony ho hita sy ho hita feno eo amin'ny fiarahamoniny olona navotan'Andriamanitra eo amin'ny fiangonana amin'ny toerana. Raha tamin'izao fotoana izany indray mandeha isan-kerinandro ny olona no mankany an-tempoly manao sorona. Fa rehefa ao amin'ny fanekena vaovao, amin'ny testamenta vaovao dia isika mihitsy no lasa tempoly. Korintiana voalohany toko 1:7-20. Tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempoly ny fanahy masina, itoerany fanahy masina. Ary lasa ny fiainantsika no tokony lasa fanatitra velona ho an'Andriamanitra. Romana toko 12:1. Toloro ny tenanareo fanatitra velona masina kasitrahan'Andriamanitra, fampompanà mety ataontsika izany. Dia noho izany ny sehatry ny fiainan'ny mpino rehetrarehetra mihitsy no tokony ahitana sy tokony ho feno an'ireo zavatra anankiroa ireo hoe tena lasa tempoly isika. Adio fa trano fanahantsangana ihany koa isika, atsangana miaraka, fa ihany koa fanatitra velona ny fiainantsika. Na io mikasika ny asa dia tokony fanatitra velona ianao any amin'ny sehatry ny asa. Tsika zany tsy manao an'ilay hoe any amin'ny fiainan'ny ara-nofony any, fa aty am-piangonana ny fiainan'ny ara-panahy. Misy amintsika indray mandeha isaky ny sanatrehan izany mba miainga nefa tsy ho betsaka amintsika izany, fa lasa indray mandeha isaky ny isam-bolana izy izay vao aty am-piangonana. Ratsy be izany, ary tsy tokony izany ny fiainantsika, ny fiainana amin'ny mahampino antsika. Dia manasaraka ilay inona izay no teneniko teo hoe manasaraka ilay hoe ny any am-piasana ino ny fiainana ara-nofo, fa ny aty am-piangonana ino ny fiainana ara-panahy. Tsia fa tena fanatitra velona ianao na any amin'ny sehatry ny asa na any amin'ny fialamboly azy dia mbola mipetraka ao tempoly sy fanatitra velona foana ianao. Mikasika ny fiarahamonina amin'ny maha-olom-pirenenanao dia mbola tokony ho fanatitra velona sy tempoly foana ianao. Ary mikasika ny fiainam-pianakaviana ianao sy ny fifandraisanao amin'ny namanao sy ny sisa dia mbola tokony ho fanatitra velona foana izasy ianao. Mampidoza vao manasaraka an'ireo sika. Vao mieritreritra ny any am-piangonana zany dia iny ilay manomboka manamboatra le endrika ety ivelantsika. Nefa fantatsika hoe tokony zavatra avy ao anaty hita ety ivelany, ilay fiarahana amin'Andriamanitra, fa tsy zavatra ambany ety ivelany. Alahady akaiky ny fiangonana ity fa anao tsy miteny ratsy, hoe akaiky ny fiangonana ity fa anao tsy mifokasigana. Tsy izy zany. Fanaizana misy atsika, fanatitra velona foansika, tempoly foana isika. Tsy mitsahatra, tsy entry fotsiny ary zay mahatonga antsika tsy hoe tsy miantso an'ity toerana ity hoe tempoly ity. Tsy tempoly zany ty, isika ny tempolin'Andriamanitra. Tsy hoe alatsinainy hatramin'ny zoma dia miaina ho an'ny soatoavana izao tontolo izao isika sanatriany zany. Dia ny sabotsy alahady na ny maraina tapany maraina kely iny fotsiny na ny tapany hariva kely iny fotsiny no mifantoka miara-panahy.
fa sady ara-nofo no ara-panady zavatra rehetrarehetra. Fa mahafirenena masina sy fanjakam-pisonina antsika dia ny zavatra rehetra izay iainantsika, zavatra rehetra izay ataontsika dia ataontsika ho an'iny ho an'ny voninahitran'Andriamanitra avokoa. Zany hoe fanjakana zany tsy hoe ho amina fotoana voafetra mahazahoantsika azy dia resaka kely an'izay. Raha mpanjaka zao mpandany roa salina amin'izao fotoana izao dia fantatsika hoe nanomboka tamin'ny herintaona mandra-pahafatana izy no mpanjaka satsy zany. Ao anatin'ny fanjakany ny vahoaka Britanika sy ny mihoatra amin'izay rehetrarehetra. Dia raha ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra isika dia tsy hoe misy fotoana sy ora voatokana ao anatin'ny fanjakana antsika dia avy eo mivoaka ny fanjakana antsika. Fa amin'ny fotoana rehetra dia olon'ny fanjakana isika, agen'ny fanjakan'Andriamanitra isika. Ary zay isan'ny teboko resahana amin'io le 14 io hoe anisan'ny atrika asa hoe ohatry ny ahoana no fiainanao ny finoanao any amin'ny toeram-piasana sy any amin'ny toerana hafa rehetra, toeram-pianarana sy ny sisa. Atonganao olona mahay sy olona mahatoky ary mahavita ny mahagen'ny fanjakan'Andriamanitra anao. Rehefa anatin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao raha lasa nabavy izay ilay teny amin'izay hoe 7 jours sur 7 ianao 12 mois sur 12 ianao dia ao anatin'io foana. Dia dika izay miainao an'io ianao ary mitondra ny soa atoaviny io any amin'izay toerana izay misy antsika tsiraray avy any. Mazava ho azy tsy ho hitantsika mazava loatra ny fampiarana an'izay hoe ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra izay isika raha isika ny Eglizy universelle, satria fitamaran'ny olona avy any amin'ny testamenta tanokatra any amin'ny fiafaran'izao tontolo izao avy amin'ny toerana maro samihafa, avy amin'ny taona maro samihafa, izay ilay Eglizy universelle. Fa eo amin'ny Eglizy lokala ny fiangonana toerana misy fiarahamonina voafaritra, misy olona fantatrao ary tokony ho fantatrao bebe kokoa. Azonao ivelarana tsara no afaka hampiaratsika amin'izay fanjakam-pisonina sy amin'ny mahafirenena masina atsika izay. Izany hoe sarobidy ny fiarahamonin'ny olona navotan'Andriamanitra. Nao mamijery kely tsika ny avisavanatsika ny amin'ny fiarenantsika, sarobidy ireo, sarobidy satria nakamban'Andriamanitra ho eo amin'ny toerana anankiray hanambarany fahatsarany miaraka aminao io olona io. Na dia mety misy fifanonanana kely ary misy tsy vitovikevitra, misy tsy fitoviana amin'ny zavatra maro samihafa. Misy teboka anankitelo eto atena rehefa tena nadika ilay izy ahako, rehefa ny fanazavana timika lalana izy ahako dia ozy izy tena Jesosy tena raha olona tsy ova amin'ity dia tsy haiko tsony indrindra ny amin'izay le hoe fomba fijery ny amin'ny fiarahamonina na ny communauté apetrak'Andriamanitra, ametrahan'Andriamanitra antsika tsiraray avy zay. Misy teboka anankitelo iarahantsika mijery voalohany amin'izany dia hoe tsy afaka mahalala an'Andriamanitra ivelan'ny fiarahamonina isika. Zay ny voalohany. Ny faharoa dia tsy afaka ahita fiovana lalina isika ivelan'ny fiarahamonina. Ary fahatelo, tsy afaka mahatratra mahazo ny hafa ianao raha tsy ao anatin'ny fiarahamonina. Dia raha tsyamijery amin'ny antsipriany bebe kokoa ilay voalohany sy faharoa sy fahatelo, tsy afaka mahalala an'Andriamanitra ivelan'ny fiarahamonina isika. Fa mandeha tsy mandeha alao alefa natitira ity fotsiny azy. Tsy afaka mahalala an'Andriamanitra ivelan'ny fiarahamonina isika. Donc antsika ao Matthieu 4 andiny 7 ka hatramin'ny 12 hoe Matthieu 4 andiny 7 ka hatramin'ny 12. Inona no tantara ao? Naona tsy ohatsika satria mandeha any fotoanantsika tsy hamarika an'ilay izy isika. Fa raha jerena io tantara io dia mitantara ny antsony Jesosy any Petera, André, Jakoba ary Jaona. Ary fantatsika fa tsy ireo fotsiny no mpianatra Jesosy. Fa rehefa niantso ny mpianatra Jesosy dia tsy ozy izy hoe ndanonareo samy manao izay tianareo atao any fa atsoa fotsiny nareo fa samy
afaka niasapony ianareo na izanaiza misy ianareo dia nareo samarery mandehandeha any azy any amin'izay ale ianareo. Tsy izay no nataony Jesosy. Fa inona nataony? Natsony ireo mpianatra reo ho vondron'olona anankiray. Dia fantatsika hoe misy ny 12, misy ny 70, misy ny 20. Dia ireo olona reo niara-ny aina taminy, niara-ny sakafo taminy. Petraka kely aho tanatin'ny 2 volana lasa, izy ny olona tato am-piangonana niara-ny sakafo taminao. Tsy resahana ny tamin'ny famille be, tsy resahana rehefa le miaraka amin'ny sakafo eto ny mpanao worship. Tsy resahana koa ny fionana. Resahana zany mba misimisy kely any. Fa fantaninao antsika tena resaka sérieux izany zavatra resahako zany. Raha ohatra ka hoe te ho anatin'ny fiarahamonina ianao dia ohatra ilay niteneniko teo hoe tsy natsona i Petera dia hoe Petera natsoka ianao anay ianao manomboka izao miaraka amiko ianao fa any amin'izay misy anao any ianao. Fa nalainy dia miaraka nandeha niriaria taminazy miaraka nanao fiainana taminazy mbola resaha mihitsy zay hoe miaraka manao fiainana izay nifampizara sakafo tamin'i Jesosy niara-namonjy nary azy miaraka tamin'i Jesosy. Zany hoe nisy fiombonana, nisy fiarahana ara-piarahamonina tao ara-tsosialy tao, niara-ny faly tamo, niara-ny tomaly tamo, nisy fiombonana ana-pihetsepo tao. Teo amin'ny fiarahamonina natsangan'i Jesosy izay nisy an'izy 12 lahy, na nisy an'be velantsika 70, na velantsika eo amin'ilay 20 dia teo amin'ireo tena nitombony izy ireo ny tamin'ny fahalalana an'Andriamanitra. Tena miteny aminareo fa hitako sy tsapako ilay fotoana nanomboana tao amin'ny home group teo Ambonatrimo. Dia hitako hoe taiza ho aiza daholo ny akabeazan'ny olona tao, dia hitako hoe aiza ho aiza ireo olona ireo amin'izao raha ohatra ka hiresaka ny amin'ny fionana aby. Ary hitako foana mandray tansa foana ako avy any amin'ny Iralatsito ny isaky ny alan'ny talata sy ny isaky ny zoma. Dia tena hoe hitako hoe azo atsaina ny fitomboniny tsara iaby ohatr'izay ihany koa ny eo amin'ny fionana etsy Benera ao amin'ny Benera hoe Soboma ao amin'ny Rarlaza. Mitombo amin'ny fifandraisana fa mitombo amin'ny fahalalana tsara ny Kristy. Dia tellement jerenao hoe misy frustration Jesosy tanatin'ny fiarahana tamin'ireo mpianatra ireo. Hoe zany dia mbola tsy azo nareo ihany, tena mbola tsy azo nareo na dia efa niaraka be, ohatra izao antsika nahita zavatra maro ianareo sy sisa. Dia na dia efa niaraka nareo, dia mbola tary amin'ny 9:40. Zay vao hitantsika ilay fandresen-dahatra Petera nanambara hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona. Dia hozy izy Jesosy hoe tena sambatra ianao Petera fa tsy nofo aman-drano nanambaranao an'izany fa ndraiky avy any an-danitra. Tonga amin'izay teboka izay mihitsy Petera hoe nanambarany na fahafantarany an' Jesosy Kristy sy ny fahafantarany raya izany. Zay mahatonga anako milaza foana hoe ara-panahy ny fiarahan'ny sakafo. Alleluia! Ara-panahy mitovy amiko ihany no tena manao alleluia amin'izany. Ara-panahy io, ara-panahy io. Ary tena intentionnel tsika anatin'ilay fiarahana amin'ny sakafo hoe tena misy zavatra ara-panahy ho resahana ihany io. Hoe nanahoana ny fahatakaranao an'ilay zavatra niresahana tamin'ny alahady, nanahoana ilay zavatra nivakianao, ahoana ianao ny famakiana ny teny. Sansisa. Fa inona mahatonga antsika mbola marisarisany amin'ny fiarahana mamaky ny teny? Satria tena mbola tsy miaina n'ilay fiarahamonina daholo isika. Fa mbola miaina n'ilay hoe natsoko ohatr'izay fomba fisainantsika hoe natsony Jesosy ahako dia natsony Jesosy iaina ho anako so antena dia mba miara-miangona fotsiny rehefa alahady. Tsara izay fa tsy ampy izay. Fa mba hahafahantsika malala an'Andriamanitra miletika kokoa dia napetraka Andriamanitra amin'ny fiarahamonina isika. Tena ara-panahy ny fiarahana amin'ny sakafo. Fantatrareo hoe inona ny antony nahatonga Jesosy nanaovany rano tonga divay tao amin'ny fanambadiana fampiakaram-panambadiana tao Kana?
redy vai ve zay fotsiny ve mianomponan'izy roa ve miteny mari ve non mba inonyreo mpianany azy zany hoe tao anatin'izay fiarahamonina zay tao anatin'izay fiaraha-mifaly anatin'ny resaka ara-tsosialy zay ara-piarahamonina zay fanambadiana iteo nanambarany Jesosy hoe zakony le izy mba inony mpianany azy zay rehefa mamaky an'iny texte iny sika dia mahita zay hoe mba inony mpianany azy dia ara-bakitely zany a ty zavatra iarahantsika manao sonia ity ina le manao natao sonia tonga eto am-piangonana ianao aloha tsy nanao sonia aloha ianao fa raha miditra membre ianao indrindra misy sonia ataonao dia ilay hoe miara-miaina isika zay ty raharaha ity tahaka ny Jesosy miara-miaina miara-nanao fiainana zay moa tena terme fa ohatry hoe efa péjoratif izy aty amin'ny fitenitsika amin'ny mahazatra hoe manao fiainana fa doing life together miaraka manao fiainana amin'ny tsiraray avy ao amin'ny homme group ny fionana io zay mba zava-dehibe an'izy le izy le tsy hitanjoko raha olona le izy le tsy ho fahafahampoko raha ohatra ka hoe tsy haiko raha ohatra ka mianana an'izany eritreretra ratsy zany ianao za tsy andeha hoanina satria za ty anohitra ny pastera fotsiny minao fa tsisy an'izay tsika namindray azy fa ataoko ohatra na hoe zako iezaka ny andeha mba hahafany tsy zako no resana am'zany raha petraka reny zavatra rehetrarehetra reny dia tsy misy izahay no resana am'ireny fa ny afahana manompo atsika miafahantsika ny amin'ny fahafantarana n'izay le hoe milentika lala ny fahafantarantsika an'Andriamanitra eny amin'ireny toerany ireny dia izay le izy raha lasana bavy miara-manao fiainana rena ny toerana tena hijerena ny fampiarantsika ny ten'Andriamanitra rehefa tena tafisa ao antsika dia zany tena aminao hoe prioriseo ataovy tena vahindohan-draharaha hoe ahoana ny farafaratsiny misy gropona namana veto am-piangonana ianao a iaonanao tsy iaonanao sanatria an'izany a andeha anao fifisana fa andeha ifampisitona ho amin'ny salama kokoa amena rehefa miantso anao hiala amin'izao tontolo izao Andriamanitra dia ampidiriny ao anatin'ny fiarahamonina vaovao ianao dia tokony miara manao fiainana amin'io fiarahamonina io ianao ary zay tena sitrapon'Andriamanitra rehefa mamaky an'io tsy haiko ny fomba famakiantsika an'io asan'ny apôstôly io fa rehefa mamaky an'io asan'ny apôstôly io indrindra fa rehefa mamaky an'ilay toko faharoa dia rehefa miaraka ny mparitaka ny mpianatra dia amin'dininy faharoa amby efapolo nahatra tamin'ny fampianaran'ny apôstôly nahatra tamin'ny famakinany mofo nahatra tamin'ny dia misy fiatraikany izy ireo amin'ny andininy fa enina amby efapolo izay raha tsy diso aminao mety jereko kely andeha hoany ako amin'izay tsy miteniteny foana fa jerentsika ngeny andininy fa enina amby efapolo andiny fa fito enina amby efapolo dia nyraisaina isan'andro izy ka nazotona teo atianjany tempoly ary namaky ny mofo tao an-trano ka nihinakanina tamin'ny fifaliana sy ny fahatsoram-po le nihinakanina teto tena nihinakanina fa tsy hoe le fandraisana fanasany tompona ataontsika teo tamin'ny herinandro zay tamin'ny tao amin'ny fionana ina moa le vary amin'anana sosisy be ary amin'ny fianana misy anay misy an'izany tsy haiko aloha ilaza na publicité koa rehefa aveo naona pasteur mofo efa izy aby zany galety fa zay le izy zay le tiana atao io zay le tiana averina io dia mino ako hoe tsy ho fanamelohana anao zany zavatra rehetrarehetra zany fa farafaratsiny anao tena mangetaheta fotsiny hoe sa tena mangetaheta Andriamanitra dia rehefa mangetaheta ianao a dia jery ianao zay olona mety mangetaheta miaraka aminao ato anatin'ny fiangonana dia ahoana sao dia mahafaka amin'io antsika amin'ity herinandro ity dia ndao hiaraka isakafo asao ihany ako raha ohatra ka indrindra fa raha hoany amin'ny Paul Berna reo dia asao zay a fa zay le izy dia dikan'izany a tsy ampy le resahako teo hoe nampidirinao fiarahamonina vaovao ianao dia dikan'izany tsy ampy ny fidiranao am-piangonana na dia tsy tapaka azy ianao isan-kalahady dia tsy ampy zany le izy tsy hoe mandray information ianao a isan-kalahady dia hoentinao any amin'ny zay iainanao any le izy
fa tena araikitra ao amin'ny fiarahamoniny mbola avy ihany ny fiarahamoniny ny fiainanao hoy tiankeleo raha miresaka amin'ilay izy hoe simontenao amin'ny fiarahamonin'Andriamanitra ny fiainanao araikitra ao zany tikan'izay. Ary io ny ao ambadik'ilay Hebreo 10:7 ka hatramin'ny 5:20 aza mafoy ny fiaraha-miambina tahaka ny fanao sasany. Io ilay sokandray roa foana tahaka ny fanao sasany izay mafoy ny fiaraha-miambina sy hoe aza mafoy ny fiaraha-miambina tahaka an'izay tsy mafoy ny fiaraha-miambina, tahaka ny olona tsy mafoy ny fiaraha-miambina. dia ilay fiaraha-miambina etsy tsy alahady fotsiny fa fantatsika rehefa mamakytsika ny tantaran'ireo nandeha teo alohantsika dia miaraka izy ireo isan'andro. Tsy manakasa ve reto olonreto? Manana foto-kasa ireo ka fa miaraka izy ireo. Dia ozy itsika hoe tsy manana fotoana ho amin'izany tsy priorité anao fotsiny ilay izy, fa rehefa mitady fotoana ianao dia afaka mahita fotoana. Tahaka atsika ilay rehefa tamin'ny fotoanan'ny sady mianatra no mampiaraka, hitanao foana io e, vitanao foana no migitrika e. Meakolpa statistika tonga dia tena mielana fotsiny fa dia hijery amin'ny ranabavy io. Aza manao an'izany raka izy manao an'izany ny fahadisoanay aho matombony ho anareo tsy amerenanareo antsony. Zay le izy mahita fomba foana ianao rehefa tena tianao le izy, rehefa tena vaidohan-drarahanao le izy dia mahita fomba ianao. Mila manao fiainana miaraka isika, miara-miaina amin'ny olona tahaka anao. Efa mandreraka ane ilay miatrika an'izao tontolo izao e, olona tsy mitovy fomba fisainana aminao e, olona tena mandreraka. Ary anisan'ny zavatra tiako tenena anatin'izany tsika zao amina vaninandro teknôlôjia, raha ohatra ka vonona isika dia afaka ny manangana karazana groupena kapelana WhatsApp ho an'izay mety tsy afaka rehetrarehetra mandany adiny ray eo isika miaraka mifampahery, miaraka miresadresaka samy mitazona amin'ny kopona dite na ny kafe any an-trano. Fa zany dia afaka atao zany, mila kreativa fotsiny isika. Sahoana amen. Na tsy voatery raha tsy manana WhatsApp afaka manao appel tena hoe mifampiresaka dia atao en liaison olona anankitelo, anankiroa, ananky BDB 106. Fa izay le izy afahantsika mitombo amin'ny fahalalana an'Andriamanitra zany rehetrarehetra zany. Ilantsika mihitsy araka teneniko teo hoe ilay olona mitovy fisainana, mitovy finoana aminao, olona malala sy mino ary makapoan'Andriamanitra tahaka anao mba hifampaherezanao, satria efa tena mandreraka ny miaina ito amin'izao tontolo izao. Fa raha tsy zany dia tsy hitombo amin'ny fahalalana azy, tsy lentika amin'ny fahalalana azy isika. Tia tena nanova ny fomba fisainako ny resan'ity mikeleranyity. Raha lahady fotsiny ozy izy ianao no miseho ao am-piangonana dia tsy anaty fiarahamonina ianao izay, fa iray amin'ireo vahoaka betsaka fotsiny. Raha tiako entina avy amin'ilay hoe miara-miangona fotsiny sy ilay miara manao fiainana, ilay fiarahamonina isika. Ao daholo ve tsika rehetrarehetra? Azontsika ve ilay zavatra resahana? Azo tsara? Efa antanina napetraka ity mikelo ray ihany izay tena mpampianatra soratra masina anisan'ny tena respekteko anahy manokana. Dia ozy izy hoe amin'izao ora sy fotoana izao, amin'izao vanim-potoana iainanao izao, miaraka amin'ny olon'Andriamanitra régulier ve ianao, régulièrement ve ianao, miresaka ny momba ny fahafantaranao azy sy ny ahatonga anao tena mpianatra Jesosy Kristy, mianatra zavatra avy amin'ireny fifandraisana araka an'Andriamanitra ireny ve ianao. Teboka voalohany, tsy halalan'Andriamanitra ivelan'ny fiarahamonina isika, tsy hilentika ny fahafantarantsika n'Andriamanitra raha ivelan'ny fiarahamonina isika.
teboka faharoa tsy afaka hita fiovana lalina ivelan'ny fiarahamonina ianao. Reo olona iarahanao amin'ny sakafo, iarahanao amin'ny lalao, amin'ny alarobia zao zay niarany jerikady alimale niarantsikakaka le olona mifampiresaka andraisanao torohevitra reny no manefy anao. Dia izy izay olona izay, izy izay vondron'olona izay. Reo fifandraisantsika rehetrarehetra aman'olona hatramin'izay raha mbola tsy nandray ny filazantsara ianao dia mifantoka amin'ny tenanao sy te hiserviran'ny tenanao. Ohatra hoe ifandray amin'ny rakoto ahako mba ho tahaka an'izao ny fahitan'ny olona anahako. Ny rakoto io mety hoe olona manana fahefana na manakatao na tsy haiko hoe ahoana, na hoe tsy haiko ambony ny fomba fijerin'olona azy, olona manam-pahendrena sy ny sisa, na hoe hanao an'ity amin'ny rasoa mba ho hitan'ny hafa fa izao anie dia tahaka an'izao e. Ny akabeazany zavatra ataontsika dia ohatra. Fa rehefa manovantsika lahatra ny filazantsara, rehefa tafalety ao anatsika ilay fitiavan'Andriamanitra dia miova izay fomba fisainana izay. Hoe mifandray amin'ny hafa aho ho azy ireo fa tsy ho ahy. Ary afaka akafy ny fiainana miaraka amin'ny hafa aho amin'ny maha-izy an'izy ireo. Fa tsy amin'ilay tiako hitan'ny olona, hijeren'ny olona hafa anahako rehefa miaraka amin'izy ireo aho. Tsy haiko nahazo nareo ny zavatra tenena. Dia mila mifandray amin'ny hafa aho mba tsy ho ahy intsony fa tena hoe anompoko an'iny rahalahy, anompoko an'iny rahalahy iny. Afahako mandray an'io izay zavatra tian'Andriamanitra atao aminahako. Nyresaka tamin'ny koradiaina tamin'maly hoe ny toerana anisan'ny tena fanamasinana tsara sy lehibe indrindra ho an'ny mpino dia ny voalohany anankiray ny fanambadiana, ny faharoa ny fiangonana. Eto olona samy hafa fijery aminao, samy hafa fiainana aminao, samy hafa background aminao, nefa apetraka Andriamanitra miaraka aminao. Dia ambarina Andriamanitra tsikelikely na ianao na ilay olona miaraka aminao. Olona filazantsara raisinao. Ny olona voaovan'ny filazantsara ihany no afaka manangana fiarahamonina milentika tsara amin'ny filazantsara. Sady zato dia misy zavatra mihodina kely ao anatin'ilay izy fa eno tsara. Nefa koa ny fiarahamonina milentika amin'ny filazantsara no ahazahoana olona voaovan'ny filazantsara. Dia mifampiankina zany ireo. Mifampiankina ireo. Mifampiresaka, miara-misakafo, mifampiaiky fahotana. Vina ny farany nanaovantsika zany. Raha tsy mahita an'izay ianao dia mbola tsy tena anatina fiarahamonina ianao fa mpiditra am-piangonana fotsiny. Tsika nefa te hanangana fiarahamonina. Amen. Mifampiazona ao angarahara isan'ilay couple ministry izay atao eto dia mifampiresaka zay dia anisan'ny zavatra nataoko tamin'izay ny aiky ny fahatsoko, ny aiky ny fahalemeko, ny aiky ny fahotako. Ary isoran'Andriamanitra hoe izay mihitsy ny zavatra iarahana ao anatin'ny lay couple lay asa fanompoana momba ny mpivady eto hoe tena ifampiazona mangarahara. Dia zao manantena an'ireo rahalahy miaraka nyresaka tamiko hoe anontany anahako hoe nanahoana kay pasitera tamin'ilay zavatra nyresahanao taminay iny. Rehefa misotro dite rehefa avy eo rahalahy afaka anontanianareo aho hoe ohatriny ahoana. Fa zay le izy eo anatin'ny fiarahamonina rehefa tafiditra ao anatin'izay ianao no misy an'izay fifampiazonana mangarahara zay. Maka tolontsaina, miara-mianatra. Raha retsika hoe any ianao fanamasina ny mpanolo-tsaina anao dia misy fotoana ianao tsy maheno inona mihitsy avy aminy. Poseny ianao hoe ndana makany amin'ny fiangonana, makany amin'ny fiarahamonina.
dia ireo olona ireo afaka ny manolontsaina anao. Misy pastera ao, misy loholona ao, misy olona antom-panahy ao, misy mahalala ny sitrapon'Andriamanitra ao, dia mety amin'ny alalan'izay no ahatonga anao alala sy ahazo torohevitra araka an'Andriamanitra. Miara-mianatra. Mora ve ireo zavatra voalasako ireo? Dia miara-mianatra, fampiazona mangarahara, miaiky fahotana, tsy mora ireo. Fa mandra-pahatonga anao eo amin'izay toerana sarotra, betsaka fanampi, manahirana, nefa milentika tsara izay, dia tsy tena hahita fiovana ianao. Tsy tena hahita fiovana ianao. Manao ny publicité anankiray iny hoe manana télé ianao, tsy manana canal, dia ohatrany tsy manana télé ihany ianao zany. Dia ohatrany tehiteny aby hoe manana fiangonana ianao, tsy ao anatin'ny fiarahamonina, dia tsy izay ilay sansany ilay hoe ataon'Andriamanitra anatina fiangonana. Fantatro fa mandrantsana antsika tsiraray aby Andriamanitra amin'izao. Mandrantsana antsika tsiraray aby Andriamanitra amin'izao. Dia miangavy ianao ako naisy tsara fotsiny ilay izy. Raisy tsara fotsiny ilay izy. Amen. Mba raisiko io reto andimy soratra masina reto. Romanina 12:10 andimy fahaenina ihany koa. 9:10 azafady. Galatiana 5:17. Galatiana 5:1. Asoratana kely vetivety ve? Romanina 12:10, Romanina 12:16, Galatiana 5:17, Galatiana 5:1, Petera voalohany 4:7. Petera voalohany 4:7. Zaona 7:4, Korintiana 7:1, Tesaloniana voalohany 5:1, Efesiana 4:2, Kolosiana 3:7, Jakoba 5:5, Kolosiana 3:7 sy ny 9:10. Mbola betsaka noho ireo. Fa ndao hoe any an-tranontsika mba samy hijery an'ireo. Fa reo texte ireo dia ilay hoe mifankatiava, mifampieke-eloka, ihany koa mifampitondraza mavesatra, mifampivavah, mifananara. Aizaka ny ampiarantsika an'ireo. Isaka lahady tonga eto ve tsika afaka ny ampiatra an'izany? Anankiray ihany ngamba ny amety vilona vitsivitsy, ary amin'ny ataoko hoe shalom superficiel, fa na tena telentika ianao amin'ny fampianana amin'ireo izay teny mandihy dia antsika tsiraray avy, dia ao anaty fiarahamonina areo mianjanja aorianan'izao hoe tena isy zavatra ao ataontsika fiangonana. Na ianao hiditra anatina fionana, na ianao anangana fionana, na ianao hitady moyen ahafahanao mifandray manao an'izay fiarahamonina izay amin'ny hafa izany. Zay no mahatonga antsika tokony iainao anatin'ny fiarahamonina, ampiarantsika amin'ireo manova ny tsiraray ny filazantsara, fa amin'ny alalan'ny fiarahamonina no anivan'ny filazantsara izany. Amen. Fahatelo, tsy afaka mahatratra na mahazo ny hafa ianao raha tsy ao amin'ny fiarahamonina. Ny fiarahamonina dia vokatry ny fitorinan'ny filazantsara. Torina tany amin'ny 14 mars 2010 ny filazantsara dia teraka ny fiarahamonina natsoina hoe Tana City Church tamin'ny fiteny malagasy taty aoriana tamin'ny 8 décembre 2024 lasa teto Tana City Faralazy.
fa tsy azo raisina ho vokatry ny fitoriana fotsiny ny fiarahamonina fa ilay fiarahamonina mihitsy na ilay communauté mihitsy no tokony lasa fitoriana ny filazantsara hitan'ny olona avy any ivelany ny fiarahantsika ny fiombonatsika ny fifanomezantsika voninahitra zany anatin'ilay texte le resary be deabe teo ny fanomeza voninahitra hita ao anatin'izany rehetrarehetra zany izay lay hoe ny fiarahamonina mihitsy no lasa filazantsara fantatritsika ao anatin'ity fiarahamonina ity fa ratsy isika article be mihitsy lay iran'ny firesahana le tamin'ny fanomboana sa tamin'ny ira faharoa miresaka an'izay hoe le ratsy atao anaty fantatritsika tsara mihitsy zany fa fahasoavana nampijerantsika tamin'ny finoana tsisy asa mba tsisy ireare le fantatry de olona volavolanyizay fahalalana izay isika no miaraka eto de miara mivoaka any amin'ny fiarahamonina ary mitambatra eto isakan'izay azosika hitambarana isika miaraka ohatra no afaka ny maneho amin'izao tontolo zao na ny tontolo manodidina antsika fa hafa ny fomba fijerentsika ny vola hafa ny fomba fijerentsika ny resaka sexe ny resaka firaisana ara-mofo hafa ny fomba fijerentsika ny fahefana raha izao tontolo zao mieritreritra rehefa manana vola dia entina ampiakarana amenona zay zavatra banga amin'ny fiaina dia izy rery any fa fantatsika fa isika rehetra zao samy miaraka mafoy ho an'ny tanjon'Andriamanitra ary any keo aso ny fanjakan'Andriamanitra dia ozy izy areo adany anareo manara ny volanareo amin'ny paster ozy izy sasany raino an'Andriamanitra dia ohatran'izay ihany keo na ny fomba fijerentsika ny vola ihany keo ahafahantsika manasoa ny hafa fa tsy hoe angorona ho anahy fotsiny aho tsy miala tato anatin'ny fisainako mihitsy izay le toloteny andranomena Andriamanitra zay hoe raha tahian'Andriamanitra ianao dia aza ny tambono ampiakarina avo kokoa fa ny latabatra atao ngeza kokoa amen zaho zao tena manofo mihitsy amin'ny hoe andeha anamboatra latabatra omby olona 20 raha manamboatra trano ohatra androany dia tena latabatra olona omby olona 20 no ataoko ao an-trano amen madama tena zay zany nofinofy satria zay fiarahamonina tiana hatsangana tia andray fionana sansisa lafinahitra mihitsy tao anatin'ny fionana misy anay tena hoe raha mividy latabatra seza maromaro mba hahafahana manao an'izay fiarahana amin'ny sakafo izay zany tena sorana an'Andriamanitra zany ny firaisana ranofo ohatra ho an'izao tontolo zao dia fahafinaretana fotsiny dia mijanatra eo fafantatritsika ny ao ambadika zany hoe tena fifanompony eo amin'ny mpivady zany resaka firaisana ranofo zany ny fahefana ho an'izao tontolo zao dia manana oatra n'izany anompony ny tenany sy anaovan'izay jadona tiany ampiarina fa fantatritsika fa raha manana fahefantsika dia anompontsika n'izay marefo indrindra dia hitan'ny olona avy any ivelany zany hoe izay kely fomba fiainana sy fisainana eto anivony izao fiarahamonin'Andriamanitra izao ka ny fiarahamonina kristianina dia mampiariary ny filazantsara zareo ny akavianao sy ny akavananao ny alonao sy arinanao hoe samy hafa resika misy amintsika manakatao misy amintsika tsy manakatao misy amintsika nianatra be misy amintsika tsy tena nianatra loatra na tsy nadia taratasy mihitsy azy misy amintsika fotsifotsy misy amintsika zarazara misy amintsika maintimainty misy amintsika tamindrana misy amintsika tafivoatany fa ny filazantsara ihany zay ny ny filazantsara zay ny filazantsara ihany ny afaka nampiray atsika ho eo mitoerana ray tahaka an'izao ary ny filazantsara ihany no mamerina ny asy ny mahaolona apetrakytsika ao anatin'ny fisainantsika ho an'ny tsiraray avy ao anatin'izay fiarahamonina izay dia zay ny filazantsara miariary izay ka rehefa hitany afo zany dia mandresy lahatra azy ny fahamarinan'ny afatry ny filazantsara an' Jesosy Kristy amen ka traona toko fafito amin'ny folo dia mifatelo amin'ny 20 afaka raisitsika anao tsy dia afaka jerentsika ny kalitaon'ny fiombonatsika abaranako azy
no andresy lahatra ny hafa hiro any Kristy. Amen. Amen. Ny kalitaon'ny fiombonantsika dia inona ny azonao atao ho amin'izay fiombonan'izay, hanehoanao an'izay fiombonan'izay. Fa mandalo examen satsika zao amin'ny lahady ho avy zao hoe miombona ve isika, dia isy olona satsika avy any ivelany mahita tena miombona ve isika, tena fiarahamonina ve isika, ary fiarahamonina mahasarika noho ny filazantsara ve isika. Dia samy amintsika amerina kely amin'ny famotinana teo hoe tsy afaka mahalala an'Andriamanitra ianao raha tsy ao anatin'ny fiarahamonina, tsy afaka miova ihany koa raha tsy tafiditra ao anatin'ny fiarahamoniny, ary tsy afaka ahatratra ny hafa tsara raha tsy amin'ny alalan'izay fiarahamonina izay. Izay mazava-dehibe ny fiarahamoniny olona na votan'Andriamanitra, ary anjara sy anjaranao androany, ary androany mihitsy no mihitsy manamboatra ny fiainanao ho ifanaraka amin'izany fahamarinana izany, manamboatra ny fiainanao hankatohana izany, manamboatra ny fisainanao hankatohana izany. Rehefa tiatsika dia ho mahavita foana isika. Amen. Reseho ny akamona raha lasa nabavana. Nanetsika dia tena tafiditra anatin'izay, tsy isika rehetra fa misy amintsika tena hoe izay fotsiny. Reseho ny akamona, reseho ny tahotra ny ho fantatry ny hafa bebe kokoa ny mombanao. Zahako zao nanao ohatra tamin'ny fiarahana lehilahy, nanao an'izay hoe vulnérable amin'ny rahalahy zay. Reseho zany rehetrarehetra zany. Reseho ny fiafahafana, nandray koa isika miafahafa. Reseho izay mety sakana tsy afahanao miditra lalina anao fiainana miaraka amin'ny rahalahy sy anabavinao eto anivon'ny fiangonana. Ozy isika tsy manam-potoana hanambalana an'izany ary izaka ny manam-potoana. Sy tsisy manam-potoana raha ohatra ka zay no resahana. Fa zay hoe vaindohan-dralao antsika le izy apetratsika vaindohan-dralao antsika. Araka ny teneniko teo hoe afaka ny kreativitsika amin'izay zavatra ataontsika mba ahafahantsika manana fiarahamonina voatsangana araka ny tokony izy. Ataontsika angina dia saintsainana zany voaresaka rehetrarehetra zany androany dia amaly an'Andriamanitra iaminao manokana.